Tontolon'ny fanatanjahantena sy fitezana vatana kosa moa namaranantsika ny fampalalam-baovao. Efa fahazaran'ny ankamaroan'ny olona amin'izao fotoana izao ny manatanteraka ny ilay fanatanjahantena antsoina hoe zumba. Fanatanjahantena miharo dihy, noforonindry zareo, breziliana moa izy ka mahaliana ny maro tokoa. Tamin'ny taona 2014 no nanomboka niditra teto Madagasikara voalohany indrindra ny zumba. Avy any Brezila ny atomboan'izy ity ary fanatanjahantena miharo fandizana ny tena votoatiny. Efa manomboka miroborobo tokoa izany eto Madagasikara. Ireo olona maniry ny ampihena vatana na ihany koa natanjaka ny vatana ny tena manao ny zumba. Eo ihany koa ireo manao fanatanjahantena mba hiazonana ny fahasalamany. Anisan'ireo manome izany fampiofanana izany moa iandry. Mahasamihafa amin'ny zumba amin'ny exercice hafa dia anisan'ny vetivetika kokoa izy io satria tsy rehan'ny olona ny avizana na ny arirana ao anatin'ny exercice zany fa sady miaraka amin'ny muzika izy io no miaraka amin'ny filinina dia tafiditra daholo izay miendrika fety foana zany na dia zino aza natao dia fety foana no hitantsika ao anatin'ilay exercice. Anisan'ny manampy betsaka manampy amin'ny fotokozana izy io satria na ny hira na ny rythme dia efa programme na personnalisé daholo amin'ny tempo zany, ny fréquence cardiaque zany no tena réglé voalohany indrindra amin'izy io manaraka battement na musique dia réglé ao ny tsirairay. Eo amin'ny indroa na intelo isan-kerinandro eo ny fanaovana ny zumba ary misy karazany izy io. Eo ny zumba tonina ho an'ireo izay mikasa ny analehibe ny vatana, ny zumba gold ho an'ireo efa nahazo taona, ny zumba santao izay mampiasa fitaovana ary koa ny zumba basika ho an'ireo ankizy tanora sy ireo mikasa ny anena vatana. Zava-tsoa maro ireo mpanentana momba izany no ateraky ny fanaovana ny zumba ary isan'izany ny fahatsapana fahatanjahana sy hery vaovao ary koa fahasalamana vaovao. Dia tao anatin'izay fanadihadiana iray izay tokoa moa mamarana ny vaovao antsika tokolasy tokovavy isaorana sy ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny velomany mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.